يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Deras funnaitra wantub Allah iriri ani artu jans fanjipali manane eo ampaminan Muhammad. Falany tenako manolotra arahaba ho antsika mpanaraka an'ity fandaharan'ity ny tokantrano any. Androany tsika dia hiresaka mahakasika ny reny hoe iza moa izany reny zany ary aiza ho aiza ny toerana misy anazy ao anatin'ny finoana Islam. Finoana Islam dia nanome aja mamboninahitra ny reny. Ny reny dia ilay vehivavy nitondranao ankibo nandritra ny 7 volana ary ilay tsy matory andro aman'alina noho ny fikarakarana anao tamin'ny fahazazanao. Izy ihany koa ilay tsy mitsahatra mitady ny mahasoanao mandrakariva ary raha misy zavatra na aretina mahazo anao dia izy no marary aina. Ny fitiavan'ny reniny zanany dia fitiavana tena madio ary tsy manam-paharoa. Fony vao niforona tao an-kibony ianao dia nitsiry tao amin'ny fitiavany ianao ary izany dia entiny mandramaty. Noho izany rehetra zany sy izay maro tsy voatanisa dia moa ve tsy mendrika nomena voninahitra sy aja izy ireo. Ary Tompo Allah dia nandidy antsika ny hanomezantsika voninahitra ireo ray sy reny. Ary nandidy antsika ao anatin'ny boky masina Qur'an aoka hiaraka mamaky an'izany isika. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Zany dia hitsika ao anatin'ny surat al-Isra verset 23. Izay azo adika tsotsotra manao hoe wa qala rabbuka, ny tomponao dia nandidy alla ta'budu illa iyyahu, mba tsy hanompona ninona afa-tsy izy irery ihany. Wa bil walidaini ihsana, ary manaova soa amin'ireo ray sy reny. Ny fanaovana soa amin'ny ray sy reny dia tsy mijanona ara-materialy ihany, tahaka ny hoe hivitananao trano izy na omenao anazy ny dépense rehetra na hoe vitananao tomobila sy ny sisa fa fanaovana soa dia na ny fitenenanao tsara mendrika eo amin'ny ara dia fanaovana soa zany. Aza atao tafitoiny izy ireo, aza tezerana izy ireo, fa omeo azy ny voninahitra sy aja amin'ny ray aman-dreny anazy. Indrindra fa raha ohatra ka tojo fahanterana eo anatrehanao eo ambany fiahinao izy ireo dia omeo fitiavana, omeo atoroy azy ireo fa tena zaza mpankasitraka ianao ary nankasitraka ny zava-bitan'izy ireo taminao. Indray andro nisy lehilahy iray tonga teo anatrehan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ary nanontany azy hoe ory iraki Allah, inona ny zavatra tena ankasitrahan'ny Tompo Allah? Dia namaly azy mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam manao hoe ny tsy hanompona nizaniza afa-tsy izy irery any ary ny fanaovana soa amin'ny ray aman-dreny. Indray andro rehefa tonga teo anatrehan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehilahy anankiray ary nanontany azy hoe ory iraki Allah, inona ny zavatra tena ankasitrahan'ny Tompo Allah? Ary namaly azy mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam manao hoe ny fanaovana soala amin'ny fotoanany ary ny fanaovana soa amin'ireo ray sy reny. Mbola misy hadisy ihany koa milaza fa nisy lehilahy iray tonga teo anatrehan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ary nanontany azy hoe ory ya Rasulullah, iza ny olona tokony anaovako soa? Dia namaly azy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manao hoe ny reninao. Ary mbola namerina le fanontaniana fandroana izy, mbola navaliny Rasulullah ihany hoe ny reninao. Ary mbola nametraka fantelony ihany ary mbola voavaly hoe ny reninao. Ary nametraka fanefany izy dia niteny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manao hoe ny rainao. Zany midika fa samy manana ny voninahitra ny ray sy ny reny ao anatin'ny finoana Islam, fa mbola ambony kokoa ny voninahitry ny reny noho ny voninahitry ny ray. Maro ireo hadisy miteny mikasika ny fankatoavana ny ray aman-dreny.
eo ihany koa mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nanamafy izany ao anatin'ny hadith anankiray manao hoe ny paradisa dia ao ambanin'ny falady indreny. Fa tsy tokony adinontsika ireny ihany koa fa manana adidy sy andraikitra isika manoloana ireo zanakitsika satria isika ny sekoly voalohany io lalovan'izy ireo ka izay indrindra ny tokony ampianarantsika azy ireo ny fananana toetra tsara sy mendrika ary be azitsika izy ireo mba ahafahany mampita izany amin'ny taranany any aoriana. Ampianarantsika azy ireo ny hanome lanja ny fanabeazana fa tsy variana fotsiny amin'ny resaka fitafy na haingo irery ihany satria ireo dia fanampin-javatra fotsiny ihany. Mila ampahafantarantsika indrindra fa ireo zanakavavy koa ny hasiny fanabeazana satria maro ireo vehivavy mihevitra rehefa hoe mpikarakara tokantrano dia tsy manana ny lanjany na valeur eo amin'ny fiarahamonina ary tsisy ilaivana azy. Ary izany fotom-pisainana izany dia fotom-pisainana tena manimba ny fanabeazana ankehitriny. Marina fa maro ireo adidy sy andraikitra sahantsika renim-pianakaviana mandritra ny andavanandrom-piainana fa tokony ataontsika laharam-pahamehana ny fanabeazana ny zanakitsika. Ampianarantsika izy ireo ny fanabeazana ankapobeny fa tokony tsy ataontsika latsa-danja amin'izany koa ny fanabeazana ara-pinoana. Satria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia niteny tao anatin'ny hadith anankiray hoe rehefa maty ny taranaki Adam, izany hoe ny zanak'olombelona dia mitsahatra avokoa ny asany rehetra ankoatra ny zavatra anankitelo. Ny ray amin'ireo zavatra anankitelo ireo dia ny fananana zaza endry, vodim-pinoana, manana fatahorana any Tompo Allah. Mba mangataka famelan-keloka ho azy, mba mangataka famelan-keloka ho an'ny ireo ray sy reniny. Ary ny boky masina Quran dia nampianatra antsika ilay fangatahana manao hoe Rabbirhuma kama rabbayani saghira. Tompo Allah, mamindrafo amin'ireo ray sy reniko tahaka ny tazan'izy ireo ay fahakeloko. Izany dia hitantsika ao anatin'ny Surat al-Isra verset 24. Eto ampamaranana dia tiako ny mampatsiahy atsika mpino silamo rehetra fa ato anatin'ny finoana Islam dia tsy nisy andro na volana voatokana ho fankalazana na famezana voninahitra ireo ray sy reny. Fa isan'andro ianao, isam-bolana, isan'ora, isaky segondra dia asehoy azy ireo fa tia azy ianao ary mankasitraka ireo zavatra vitany taminao. Asehoy azy ireo fa zaza endrinao ary tia mamaly babena an'ireo ray sy reny. Satria ny fankasitrahan'ny Tompo Allah dia eo amin'ny fankasitrahan'ireo ray aman-dreny ary ny fahatezeran'ny Tompo Allah dia eo amin'ny fahatezeran'ny ray aman-dreny. Ankasitrahanareo ny eno hatramin'ny farany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر.